inona amin'izay arany dia atao hoe développement personnel ambaran'ny baiboly raha ny fivelaran'ny mahaolona no lazain'ny développement personnel dia izay ambaran'ny baiboly kosa dia mampivelatra indrindra ny mahaolona. Lehibe lavitra tsara lavitra noho ny développement personnel ny ambaran'ny baiboly. Ny baiboly aloha voalohany indrindra dia réaliste ny baiboly. Ina maha-réaliste azy? Izy zany tsy mampianatra pensée positive rehefa misy zavatra marary dia lazao hoe tsy marary, illusion fotsiny zany areta zava tsy marary na rehefa marary ao anaty baiboly dia marary zany fatany tsara hoe marary zany dia mitaraina ry Davida mitarainy marary zany tompo zany ny baiboly zany réaliste. Fantatra baiboly tsika tsy mavita ninina tsy zavatra vitantsika mihitsy mavita ny tolo tsika mavita ny tsofa tsika zao zao Steve Jobs fa tsika tsy mavita ninina fa au lieu de pensée positive hoe tsy maintsy vitako io tsara io mety io dia zao za manana lehibe lavitra lehibe ny ao anatiko noho ny eo amin'izao tontolo izao, lehibe ny momba antsika no momba an'izao tontolo izao, zay ny ananako toky tsy matoky ny tena koa inona zay za fa matoky ny tompo kosa io miaro anao mandrakizay io tompo io. Matitoko fadimy ange tena mitena izany mba ho tonga zanaky ny rainareo zay ny an-danitra ianareo fa izy mamposaka amin'ny masoandro amin'ny tsara ratsy fanahy sy ny tsara fanary mampilatsaka ny ranorana ny marina sy ny tsy marina tovy daholo rehefa latsaka avo ny orana dobo rano ny tranonao rehefa any Besarety ianao na pino ianao na tsy pino fa tsisy hoe za mana pensée positive dia mitsanina ny rano rehefa hipoaka io masoandro io faly aloha zao mbola ririnina foana ny andro fa raha amay io masoandro io dia tsarovy fa tsisy zany hoe mamay masoandro dia za pino tsy mahay masoandro mihitsy ny ataovy dia hitanao tsara izy. Réaliste amin'ny baiboly mitovy ny olona rehetrarehetra zao lazain'ny baiboly amin'ny maha-réaliste azy Jean 16:33 hoe izany teny zany lazaiko aminareo mba hananareo fiadanana amiko aty amin'izao tontolo izao no ahita fahorinareo ety baiboly ihany mahavita miteny izany fa tsy hoe milama be fiainanao dia va daholo ny olana rehetra fiainanao sy niny tsitsy zany baiboly ety amin'izao tontolo izao no atao fahorina maty fa za efa naharesy zao tontolo izao. Inona mampiavaka amin'ny manompo ny tompo sy ny tsy manompo azy? Inona mampiavaka amin'ny marina sy ny tsy marina? Tsy hoe tsy dobo rano izy na tsy mahay masoandro mitovy daholo ny olona mampiavaka mino sy ny tsy mino dia na ao anaty fahoriana ary izy dia manana ino fiadanana. Zay mahasamy hafa manompo ny tompo sy ny tsy manompo ny tompo manana fiadanana satria manino matoky izy fa efa naharesy zao tontolo izao Jesosy Kristy io izao io fa tsy izy dia io ny atokisany sy iainana ary samy teny izao. Filipiana 4:7-7 iza mahay rahantsika mamaky hoe fa mahay zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery ina ndikan'le mahay zavatra rehetra tonga ve dia lasa mahay matematika ianao dia hainao daholo matematika rehetra dia tonga dia lasa mahay mitondra avion ianao dia tonga dia lasa mahay inona ianao dia lasa mahay iny tsy zany mijery contexte tsy zasahirana ny tenenako izao fa efa nianatra tsy mahay raha tsy mianatra aloha mianatra manino nianina contentement nianatra nianina amin'izay ananako haiko ny miafy haiko ny manambe zany hoe efa niaina amin'ny Paoly zany hoe Paoly tsy manao pensée positive hoe tsy maintsy mpanakarena foana ny kristiana ozy izy Paoly za efa nahay miafy efa tsy mananinninona dans la disette ozy izy dans l'abondance efa nisy fotoana dans la disette fa nianarako zany dia haiko ny mianina faly amin'izay ananako fa matoky ny tompo haiko koa nefa manambe tsy mizesta rehefa manambe fa mizara amin'izay ananako efa nianarako ny anina na aiza na amin'inona na voky na naona na manambe na sahirana dia mianatra mianina foana ny olona manao an'izany ihany mahay manao zavatra rehetra amin'ilay mampahery azy zany mila ianarana discipline tena ilaina ny discipline ry zareo tsika inona antsony ny kristiana disciple ny tokony manana discipline indrindra fa resy zay namiotsana roa tsy veritsony
resy mpanao développement personnel lavitra tsika amin'ny resaka discipline mahamenatra ne zany re olona mahamenatra ne zany zay ny mahatonga am'paoly mampahery zao tsy pensée positive ny ananany kristiana fa ny jakoba toko voalohany rahalaka atao fifaliana avokoa na de efa hiara fizahany-toetra samihafa ary nareo mampiavaka amin'ny sy tsy mino manana fiadanana izy manana fifaliana izy na de hiarana fizahany-toetra samihafa ary satria fantatrareo fa fizahany-toetra finoanareo mahatonga faharetana areo ka faharetana isy asa tanteraka mbo tanteraka sy tonga ohatra ianareo ka tsy isy tsy ampina amin'inona na amin'inona ny développement personnel ny aide manindra ny humanité ny za fa ny kristiana kosa de miteny hoe vaombo miaraka amin'ny kristy tamin'ny hazo fijaliana le za io de mila omboana isan'andro miaraka amin'ny kristy eo amin'ny hazo fijaliana vonoana de tsy zatsony ny velona dikany hoe tsy zatsony ny velona tsy hoe tsy velona satria eto izy miteny hoe izay velomako ankehitriny eo amin'ny nofo dikany zany mbola velona izy fa ny dikany hoe tsy zatsony ny velona de zao tsy sitrapoko tsony ny atao fa ny sitrapony kristy ilay velona atao anatiko no ataoko manomboka zao tsy ny nofinofiko tsy ny rêve inspiration besoin envie tsy zany tsony ny atao fa kristy sitrapony kristy zay velona atao anatiko ka zay velomako ankehitriny eo amin'ny nofiko inona fotsiny ataoko zany de velomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra zay efa tiakana n'olotra ny tenany amonjy verina foana amin'le fitiavan'ny kristy iny motivation ny kristiana voalohany indrindra ny fitiavan'ny kristy tsy hoe za azo an'izao za vita an'izao za ho tonga ohatr'izao za ho lasa ohatr'izao fa zao kristy efa tia de nanolotra ny tenany amonjy zany tokony ho faty eo amin'ny hazo fijaliana no ny fahotako ianao no tokony ho faty eo amin'ny hazo fijaliana no fahotanao nefa Jesosy Kristy maty ny solo anazy solo anao teo amin'ny hazo fijaliana no ny fitiavany ianao no ny fitiavany ahy dikan'izay ny motivation faharoan'ny kristiana de am'izany andao rahantsika mamaky hoe ty ninona ataontsika zany amin'ny motivation faharoa dia isa roa telo koa azonareo fa efa io mamaly ny romanina toko fahatelo andininy fahatelo amby roapolo romanina toko fahatelo andininy fahatelo amby roapolo haitsika tsara ry azontsika ny tapany voalohany fa samy efa nanota izy rehetra fa ny tapany faharoa tsy azontsika hoe tsy manana ny voninahitra fa amin'Andriamanitra fa rehefa miverina mitompo ianao tafiavana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao de zao hoe zavatra rehetra ataonao na inona de ho voninahitra Andriamanitra izany rehetra zany ny motivation omen'ny baiboly zany de tsotra fahadinitsika kristiana foana io fa mora lesy ratsika rehefa ny développement personnel no mampianatra antsika motivation satria ho anale izy iza inona motivation omen'ny baiboly atsika voalohany ny fitiavan'ny kristy no ny fitiavan'ny kristiana za ratsy tsinitsinina tsy mahavitininina tsy manana voninahitra Andriamanitra tia de maty solo anaty eo amin'ny hazo fijaliana izy fitiavan'ny kristy ny manery anay motivation faharoa motivation faharoa misy olona avy ao atsabe odio no motivation faharoa de ny voninahitr'Andriamanitra na inona ataonareo de atao voninahitr'Andriamanitra zany rehetra zany de eo amin'izay manana ny motivation io ve ianao manana ny motivation io ve ianao de tsy miasa tsara manana ny motivation io ve ianao de tsy manao zavatra tsara manana ny motivation io ve de tsy manana objectif manana ny motivation io ve de tsy manana sens de la vie adinao io hoe adinao foana io fa rehefa ny développement personnel manome motivation anao de vonina ianao anaraka anazy fa rehefa fitiavan'ny Kristy sy voninahitr'Andriamanitra de tsy hainao zany tsy azonao zany de zao amin'izay nolazainy hoe raha misy famporisihana amin'ny Kristy raha misy fampinonana amin'ny fitiavana raha misy fiombonana amin'ny fanahy raha misy famindrapo sy fiatrana de taterao ny fifaliko amin'izay zany Paoly miteny
tanterao ny fifaliako amin'ny firaisanareo saina miray fitiavana miray fo miray hevitra zao amin'izay ny fiainana manohatra tanteraka amin'ny développement personnel tsy manao na inona na inona amin'ny fifampiandanina na amin'ny fieboebona foana tsy manao na inona na inona amin'ny fifampiandanina na amin'ny fieboebona foana fa aoka samy hevitra ny namany mihoatra no ny tenany amin'ny fanetretena. Développement personnel le ry foana ianao ny hafa ery za tsy maintsy mandroso ny hafa tsy maintsy mihena zany ny développement personnel. Ny baiboly miteny hoe aoka samy hevitra ny namany mihoatra ny tenany amin'ny fanetretena aza samy hevitra ny azy ihany ny ahy ihany za no anahy ny reviko ny potentielako ny ambitionko ny inonako aza mihevitra ny azy ihany fa ny hevitra era koa ny any namany. Raha ataontsika amin'ny teny frantsay izy dia mazava antsika gasy kokoa ne faites rien par ambition personnelle. Anao manao zavatra ianao no ny ambition anao hoe za te ohatr'izao za te ohatr'izao dia ataonao le izy. Ne faites rien par ambition personnelle ni par vanité. Zava-poana ane zany tsy maintsy ho ravana e zany tsy maintsy ho potika ane zany e. Mais avec humilité au contraire estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun, au lieu de regarder à ce qui lui est propre, ça, au lieu de ça, s'intéresse plutôt aux autres. Zay. Dia toy izany, aoka ao aminareo zao saina zao, raha samy te hampiasa saina ihany, mampiasa saina foana ny développement personnel, zao saina zao no aoka aminareo satria izao koa tao amin'i Jesosy Kristy. Zay. Izy anie nanana ny endrika Andriamanitra e. Ka na dia nanana ny endrika Andriamanitra azy izy dia tsy nataony zavatra ho fikirina mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra fa foana ny tenany. Tamina ka ny endriky ny mpanompo sy nahatongavany manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanatare olona izy, ohatr'izao zany le izy, tia ny afo ty. Fa ny olona manao développement personnel sy ny za rehetra dia izao tia za ty. Eo ambonin'ny hafa. Za eo ambonin'ny hafa foana. Raha asianao aiza na ataonao teto dia za eo ambony eo. Ataonao eto za eo ambony eo e. Tsy maintsy za foana ny rôle. Fa zao aoka ao aminareo zao saina zao dia tao amin'ny Kristy Jesosy koa. Fa na dia nanana ny endrika Andriamanitra ary izy taty dia tsy nataony zavatra ho fikirina mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra fa ny foana ny tenany. Io tamina tonga azo nanam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanatare olona izy tsy mbola janona teo zao ny atao hoe fanetretena. Izy aty eto ny hafa eto za Jesosy Kristy aty. Dia hozy izy hoe aoka ao aminareo zao saina zao zay tao amin'ny Kristy Jesosy koa aza mieritra ny hafa mihoatra noho ny tenany amin'ny fanetretena. Ny atao hoe manetry tena zany a dia miverina amin'ity toerany maha-olona ity. Zay ny manetry tena fa tsy hoe manetry tena dia hita fa mahay gitara be zao dia mahay gitara ianao a dia za tsy mahay fa mba mitendritendry dia zay zany inona. Mahay ranga dia mahay va mipetraka fotsiny ianao eto amin'ity olo ity fa tsy maketo a. Zay ny atao hoe zay tahaka an'i Jesosy Kristy. Fa ny fanetretena an'i Jesosy Kristy dia tsy vitan'izay. Ary rehefa hita fa nanatare olona izy dia nanaiky hatramin'ny fahafatesana dia ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana. Zany ny fanetretena an'i Jesosy Kristy. Fa inona ny vokany? Ka izany nanandratana az'Andriamanitra ka izany nanandratan'Andriamanitra azy ho ambony indrindra mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andohalian'ny lohalika rehetra na ny any an-danitra na ny etỳ an-tany na ny ambany tany sy anakely lala rehetra fa Jesosy Kristy no tompo ho voninahitr'Andriamanitra ray. Io izy io. Fa be dia be ny new age milaza tiako le Jesosy ny fomba fisainany za te ohatran'le ry satria le ry mivoatra be dia lasa nanana énergie nanana conscience kristika sy n'inona. Za koa te hanana conscience kristika amin'izao fotoana izao. Fa za tsy mila an'le Jesosy mateo amin'ny hazo fijaliana tsy ilaiko zany satria mampalahelo tiako loatra izy ka tsy avelako ho faty eo amin'ny hazo fijaliana. Wow, grave zany a. Fa zao ny lazainy le maty eo amin'ny hazo fijaliana ane ka nasandratr'Andriamanitra ho tompo e
dia mba amin'ny anarana izy ny andoaliany loalika rehetra na ny any an-danitra na ny ety-tany na ny ambany tany sy any aken'ny lehilahy rehetra fa Jesosy Kristy ny tompo voninahitran'Andriamanitra ray. Ho avy ny andro anankiray rehefa tsy manaiky tsy mety mibebaka ianao dia izao zany mantsy fiteniny koa. Ne nareo Andriamanitra Teoderaina, atao inona koa zany Andriamanitra Teoderaina? Ho fety ny tena Teoderaina dia izy ihany. Za ihany tokony malaza sy Teoderaina fa Andriamanitra tsy tokony Teoderaina zany. Tsy ilaiko zany Andriamanitra Teoderaina zany. Nefa rehefa misy olona mahay ery dia mitehaka izy miderana iny. Le olona mahay iny efa hatreto derainy, fa le aty tsy derainy. Tsy tiany ho mideran'izany fa Teoderaina hono le Andriamanitra ohatran'izany. Ore olona, ho avy ny andro anankiray izahay miderana azy aty, zao zay dia efa miderana azy amin'ny fifaliana, amin'ny fitiavana, amin'ny fahasambarana. Fa ianao ho avy ny andro anankiray raha tsy manaiky an'io le maty eo amin'ny azy fijaliana ny soloanao io ianao, dia tsy maintsy hiderana azy ihany fa amin'ny fitomaniana sy ny fikotroanify hoe kay ilahy ihany kay ry Jesosy ny tompo a. Tompo ihany lazazy naninarany tsy nanaiky aho teny ambony tany a ka voakejany ny aide sy ny développement personnel ka. Samy anaiky fa Jesosy ihany ny tompo voninahitran'Andriamanitra ray. Romanina 8 miditra amin'izay tsika amin'ny développement personnel. Dia ny olona mpanaraka ny aide zany zay miresaka vibration sy ny état kristika dia milaza hoe izahay dia efa ohatr'izao, zay efa manana fitsaharana ao Kristy, zay tsy mila mamaky baiboly tsony, zay tsy mila miangona miaraka amin'ny olona fa zay mandeha irery. Zay ny aide tsy mila organisation zany. Zay ny lazainy hoe ny aide mpiteny an'izao foana hoe tsy religiosité fa spiritualité. Raha vao izy mpiteny an'izay ny aide izy zay. Tsy religiosité fa spiritualité. Le gasomamy mamaky baiboly koa manohatra religiosité foana. Fa mametraka hoe nataon'Andriamanitra ao anaty vondrona isika, ao anaty communauté, ao anaty fiangonana tsika fa tsy mandeha irery. Fa ny olona ao anatin'ny aide rehefa milaza Kristy foana, dia milaza izy tsy mila an'ireny. Ary za tsy azon'iza hovaina mihitsy ny conviction fa ny ahy zay mandrakizay tsy miova tsony zay. Wow! Ny maty any angeny tsy miova mihitsy e. Ny olona velona mivoatra foana. Romanina 7:17 ka hatramin'ny 5:20. Tsy zany ihany fa isika koa enina dia manana voalombaka hatry ny fanazy. Manana fanahy masina tsika, voavonjy tsika. Dia izao isika koa dia misety ao anatsika miandry ny fananganana ka dia mifanavotana ny tenatsika. Voavonjytsika fa ny fanahintsika ihany mbola voavonjy tanteraka hatreto, fa ny tenatsika mbola miandry ny fanavotana ny tenatsika. Mbola mety marary tsika, mbola mety mijaly tsika, mbola mety reraka tsika, mbola mila fitsaharana tsika. Ty vatatsika ty mbola mety alaina mpanahy, mbola mety ho faty ty, mbola misy amin'ny vity io fanavotana ny tenatsika. Fa mbola miandry io. Fa ny fanantenana no namonjenatsika nefa fanantenana hita maso dia tsy mba fanantenana intsony. Zay hita fa mbola azo antenaina ihany, fa raha manantena zay mbola tsy hitatsika sika dia miandry ny faharetana. Zany kristiana. Déjà, on est déjà sauvé. Io efa manana ny io efa manana ny voalombokatra ny fanahy. On est déjà sauvé, mais on n'est pas encore sauvé. Mbola miandry ny fanantenantsika. Tsy mbola tsy hita maso miandry. Déjà et pas encore. Fa ny olona zay mitapatapa Kristy tsisy publication ka tsisy Kristy publication, Kristy foana. Fa efa statika tsy mihetsika tsony, tsy miova tsony mihitsy zany olona zany, satria tsy manana fanantenana, tsy manana ny fanantenana satria Kristy mystika ny kristiana. Inona ny lazainy Jaune zany ny kristiana. Izy Jesosy Kristy tsy maintsy mitombo ao anatiko, fa za kosa tsy maintsy miaina. Isan'andro dia mila mamono ny tenako ny mahaizaho aho foana, miaina foana dia Kristy no mitombo ao anatiko. Ça ce qu'on appelle développement personnel les amis. Rehefa mitombo ao anatinao Kristy dia zay ny atao hoe développement personnel. Ary tsy mitombo raha tsy amin'ny famakianao sy ny fifandraisanao amin'ny tenin'Andriamanitra isan'andro. Petera 2:7-7. Koa satria fantatrareo raha teo zany ry malala, dia tandremo fa andreo vao taona ny fahadisoany ratsy fanahy ianareo. Tandremo ka ho lavo hiala amin'izay iorenanareo.
amin'ity resaka développement personnel fa mitombo amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana an' Jesosy Kristy mitombo développer amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana an' Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy antsika ho azy eny ny voninahitra ankehitriny sy mandrakizay mila développement antsika mila développement personnel antsika fa i Kristy no asain'ny mitombo atsika mitombo amin'ny fahalalana sy ny fahafantarana an' Jesosy Kristy reto ny tediavin'ny développement personnel fa vokatra ny io vo mandeha amin'ny fanahy tsika manana fanahy dia vokatra fotsiny io inona ny tadiavina fitiavana fifaliana fiadanana faharipo mena maimaim-pony zany atao hoe vokatra ny fanahy ohatra ny azo mamokatra tsisy azo miezaka mamokatra dia voaka le vokatra tsisy voaka ho azy io raha mbola velona io azy io voaka ho azy io zany ny ataon'Andriamanitra Paul namboly Apolosy manondraka fa Andriamanitra mampitombo i Andriamanitra mamokatra an'io dia izy manao an'izany amin'ny fiainantsika ary iainako izany fifaliana zany iainako izany fiadanana zany niova fa tsy zany nanovanao fa Andriamanitra nanovanao amin'ny Kristy Jesosy alleloia za ihany manao alleloia fa za ihany novaniko inona mbo faranantsika ary izy faranantsika izy amin'ny 12 zao misy fomba fiasa tsara betsaka amin'ny développement personnel ary zareo le nyresako anareo teo dia fomba fiasa tsara betsaka ny teknika ny tsisy tsara na ray ary reny ino moa LNP ny sophrologie ny analyse transactionnelle ny ennéagramme ny nako yoga ny tsy milay reny fa ny fomba fiasa hafany mijery motivation fitiavan'ny Kristy izy voninahitr'Andriamanitra mitazona ny mametraka objectif mitazona zany amin'ny fiainana milay zany misy koa mila tandremana le niteneniko anareo teo ny yoga sy ny sisa rehetrarehetra reny ny fototra ny angian'ny développement personnel dia ratsy fa io mitovy ihany amin'ny roka tamin'ny androny tamin'ny taona 70 tamin'izay mbola kely sy tamin'inona dia ady hevitra be teo amin'ny kristiana ny roka azo ampiasaina ve ny roka dia lasa ny démonstration dia volony namoaka an'io sy nina oy dia ratsy be ny roka sy ninona nina moa ny invention eto ambony tany eny dia ino moa ordre créationnel omen'Andriamanitra grâce générale omen'Andriamanitra ny olona rehetra ka rehefa tsy manao ny kristiana dia manao ny zanaky ny devoly rehefa tsy mahavoaka ny kristiana dia mamoaka ny zanaky ny devoly fa tsy midika hoe izy namoaka an'izy dia ianao tsy afaka hikitika an'io mihitsy tsy afaka mampiasa roka mihitsy zao tsy resahana tsony zany tapitra ne zany adevitra zany zao hoe tsy hoe zay manao roka rehetra dia devoly daholo non tsy zany tsony dia ohatr'izay koa développement personnel na avy tany amin'ny age ary io dia tsy voatery mila rina daholo izy rehetrarehetra dia io fiteniko foana ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain satria hoe maloto ny rano nanasana n'le zazakely mafatifaty dia arinao koa le zazakely dia ohatra zany développement personnel misy tsy milay ao ka eo zany sarotra indrindra ary eo mila ilaina mamaky baiboly ao anaty baiboly dia misy ronono ary misy vetikanina dia ozy izy amin'ny Hébreu 5:4 hoe fa ho an'izay lehibe ny vetikanina dia ho an'izay manana saina efa zatra nampiasaina tsara ka mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy izay ny amonony gasy mahay mamaky baiboly tena ho anareo mba hahafahanareo mahafantatra ny vetikanina ao anaty baiboly rehefa hainareo mamaky baiboly fantatrareo ny vetikaninao mampiasa saina ianao mamaky baiboly dia mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy inona ny tsara amin'ny développement personnel inona ny ratsy amin'ny développement personnel fa tsy ariana miaraka amin'ny ranondolana ny zanakao zava-dehibe zany dia esprit de discernement ho an'ny kristiana manana esprit de discernement zay ny lehibe indrindra fatary fa tsika zavaboarin'Andriamanitra no ariana hiankina aminy mamerina n'lefa nolazaiko teo no arian'Andriamanitra tsika hiankina amin'ny foana banga foana ny fiainantsika raha vao tsy ao amin'ny Kristy ihany mameno banga ny fiainantsika fa na vitatsika daholo ary ny voarantsika daholo ary ny pyramide Maslow rehetrarehetra io
dia mbola misy banga ihany amin'ny fiainantsika fa amin'ny Kristy feno io na dia manomboka reny physiolojika ara dia efa sahirantsika tsy azo tokony ilayntsika sécurité atao Madagasikara tsy milanina ny sécurité fa afaka manana fifaliana ianao amin'ny Kristy, afaka manana fiadanana ianao amin'ny Kristy, manana fitiavana ianao amin'ny Kristy, manana fahonoana tena ianao amin'ny Kristy, afaka manana an'izany ianao. Mino an'izany ve nareo sa tsy mino? Na mino nareo na tsy mino tsy olan'izany fa zaho manana an'izany. Ny vokatry ny fisarana amin'Andriamanitra dia fahafatesana foana, ny vokatry ny ota dia fahafatesana foana, ny dika fahafatesana moa dia fisarahana mihitsy e. Na mahavita tsara toy n'inona ary ianao dia maty ihany ny farahanao rehefa avy eo, tsy maintsy ho faty ihany ny farantsika rehetrarehetra, tsy mitombina ny réincarnation, miody miteraka dia maty dia teraka. Inona no tsy mampitombina ny réincarnation izay indraindrain'ny New Age satria tsy tadidinao koa ny le fiainanao taloha, sa tadidinareo ianareo talohatalohan'ny naterahanao, tsy tadidinao ne. Ahoana ny afahanao apetele izy nefa tsy afaka manohy an'iny akory ianao. Ny marina lazain'ny Baiboly dia zao ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty. Mbola hitsangana amin'ny maty, na mety ho faty ary tsika tahaka ny olona rehetra rehefa manana firaisana amin'Andriamanitra tsika amin'ny alalan'ny Kristy dia mbola atsangan'Andriamanitra, atsangan' Jesosy Kristy amin'ny maty ihany tsika tahaka ny Kristy nitsangana tamin'ny maty. Dia izay no mahatonga antsika lasa olom-baovao, miova, rebirth ny fiainantsika, dia lasa manana vokatra fahanaly ny tany saina rehetra teo tsika. Réalité zany tompoko, azo iainana zany amin'ny fiainana andramo dia izaho fa azonao ananana zany vokatry ny fanahy zany dia tsisy tsy ampina inona na inona ny fiainanao tsy ezaka. Ny fahasambarana zany tsy ezaka, ny fahasambarana dia vokatra. Vokatry n'iny sambatra ny olona zay tsy sambatra ny olona zay voavelany elony sy voasarona amin'ny fahotany, sambatra ny olona zay isain'i Jehovah eloka. Fahasambarana dia vokatra famelan-keloka voalohany indrindra. Fa zany tsy resahan'ny développement personnel mihitsy, tsy resahan'ny New Age mihitsy zany. Ny problème New Age dia médiocrité, pas la culpabilité. Tsy culpabilité ny olana aminy fa médiocrité. Fa ny tena izy mampivelatra antsika rehefa miala ny fahotana. Ary zany dia miala satria Jesosy nefa nitondra ny fahotanao teo amin'ny hazo fijaliana. Vokatry ny fanahy ny fahasambarana izay tadiavin'ny New Age fatratra mihitsiny. Dikan'izany fahasoavana zany, fanomezana, omenanao maimaimpona zany, tsy mila miezaka, tsy mila manamboatra zao, manao an'izao be dia be ianao, mamino fotsiny ianao dia mahazo an'izany. Fahasoavana miteraka asa tsara nefany. Eo le problème kristiana rehetra e. Tsy hita le asa tsara eo amin'ny fiainantsika e. Tsy hita le asa tsara e. Dia na itsika lasa mitady développement personnel mba hiasa tsara, mba hanaovana asa tsara, fa tsika ny tokony manana an'izany satria novonjena mba hanao asa tsara tsika. Fa tsika nefa tsy tanteraka sady hoe eta kristika dia efa fitsarana dia efa milamina ny fiainako, tsisy ninona ntsony, tsisy hivakiako loha amin'izany ntsony. Tsy efa tanteraka sady tsika fa mandroso amin'ny fahatanterana, mandroso amin'ny fitoviana endrika amin'ny Kristy. Rehefa miverina izy izay vao mitovy endrika amintsika, raha mbola eto an-tantsika dia tsy mitovy endrika amin'ny mihitsy, mbola miandry amin'ny fanavotana ny tenantsika sika, mandroso amin'ny fitoviana endrika amin'ny Kristy. Dia asain'ny tenin'Andriamanitra mitombontsika. Asain'ny tenin'Andriamanitra mitombotsika, ny antony dia voninahitra Andriamanitra. Motivation tokana dia ny voninahitra Andriamanitra irery ihany. Farany dia farany, Filipiana toko voalohany dia ny fahasivy ka hatramin'ny faha 12. Zao ny angatahako. Dia mbola hitombon'ny fitiavanareo bebe koa amin'ny fahalalana tsara sy ny fahafantarana rehetra. Hitanareo, mitombo développer se développer personnel anao, mitombo ny fitiavanao, mitombo ny fahafantaranao, mitombo ny fahalalanao. Zay ny angatahany développement personnel. Fa zao koa ny angatahako dia ny tombon'ny fitiavanareo mba hamantaranareo zay zavatra tsara indrindra. Wow. Le développement personnel, c'est bon. Mais en Jésus, c'est 1000 fois meilleur, les amis. Tsara indrindra, tsara lavitra ny ao amin'ny Kristy raha misy tsara ao amin'ny développement personnel
ny tanjona hitombony fitiavanareo bebe koa amin'ny fahalalana sy ny fahafantarana rehetra mba hamantaranareo zay zavatra tsara indrindra mba madio am-po ary tsy hanatsiny amin'ny andron'ny Kristy ianareo sady feno vokatry ny fahamarinana izany dia avy amin'ny alalan'ny Kristy dia hitanareo verina foana ho voninahitra sy fiderana an'Andriamanitra.